fahamarinana malahanareo ary mitafiny fahamarinana ny fiarovam-panahy ary ny filazantsara ny fihavanana mitobotrareo ary ho fanampin'izany rehetra izany dia tanao amin'ny finoana ho ampinga mba azahoanareo faritra miasa matysatana amen. Raisa nytsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ary andriamanitra ny fiadanana ny amasina anareo samy tanteraka kaokarovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo mba ho tanteraka ka tsy hanantsiny amin'ny fiaviany Jesosy. Mahitany voaka malagasy iresaka mivantana amin'ny alalan'izao fahitalavitra izao. Fa ny teny voalohany indrindra dia mitsokan'Andriamanitra. Mitsokan'Andriamanitra lehibe isika fa izy tokoa ny tompon'ny fahefana, tompon'ny hery ary tokoa ny fandarana zavatra rehetra. Ary dia misoratra ny voaka malagasy mangetaeta filaminana, mangetaeta pandimbalemana ary mangetaeta fampandrosoana. Azoko saratsara ihany koa ireo tanora izay manana ny nofinofiny sy ny fikasany rehetra mba hanotafita amin'ny fiainana sy ny fianarana izay atao. Azoko sary an-tsaina ihany koa ny ray aman-dreny ao anatin'ny fahasahiranana mangitsokitsoka ary indrindrindrindra isika voaka malagasy rehetra izay miasitra ny fangiry firenena rehetra ny efatona sy tafana. Hoy hoe manohina foky tokoa ny fahitananareo mivantana fa dia ankehitriny misaotra anareo aho, misaotra anareo ary voaka malagasy fa dia tena fananana faharetana tokoa nareo izay efa taona sy tanana eo zay ary tsy mitsahatra mihitsy mitondra mbavaka ny firenetsika ary indrindrindrindra nametaka teo am-pelatan'Andriamanitra no avitsika. Zao nefa atao rovy ny fotoanan'Andriamanitra tsy mba fotoanatsika, ny fihevik'Andriamanitra tsy fihevikitsika fa apetrakitsika aminy ny faniriana rehetra fa ny zavatra ataotsika kosa dia ny mangataka amin'ny mandrakarivo ary anana n'ilay fanantenana dia ny fionatsika tsy hoe matoka kara mino ary amin'izao ezaka afarany ataotsika izao fa iona tsy hoe intsony isika. Zavatra tiako holazaina sy ambara eto ny zavatra niseho sy natsehiko tamin'ity herinandro ity tamin'ny atalata satria tena nanana toe-tsaina nendrim-piderana tokoa ary tsara lay tahaka tokola Nelson Mandela ary ohatra sy pirofo mivaingana nomeny fa zava-dehibe loatra ny fampihevanam-pirenena, ny fampihevanam-pirenena sy ny fisian'izany filaminana izany no ahafahantsika mandroso aingana amin'ny fampandrosoana ny firenetsika, ahafahantsika miverina indray eo anivon'ireo firenena rehetra sy ny sehatra iraisam-pirenena. Mpitondra maro anisa mahatratra 150 tamin'ny atalata mitondra maro ny bombavaka maneho ny fahatserovana zany fotoam-pahatserovana ny tompolahy Mandela izany anisany voasa tamin'izany tenao hafa tokoa izany hoe mitondra manomboka izany ary filoha izay nanana ny maizy azy izy
satria dia tena nametraka tokoa ny vahoaka ary nametraka koa ny tombotsoa ny firenena fa tsy mba ny tombotsoa ny tena manokana tsara tsy mampatsay anareo fa tsy lavo lefina mihitsy tontolo mandelahy fa na tengadaina nandritra ny 17 taona azy izy dia nijoratra amin'ny farana noho finoana fa mbola ho avy ilay fotoana dia toy zany kio no tokony ny alaitsika tara manana finoana fa tsy maintsy ho tonga fotoana ioamatsika ho tonga fotoana fampitrika hoy aminareo hoe tsy lavo lefina mihitsy sika ary tsy anaiky mihitsy raha sy tafaverina ny firenena vaniny eto amin'ny tany sy ny fanjakana mitaky ny famerenana tany tandalàna isika mitaky ny famerenana ny fanajanana lam-panorenana sy ny sotoavana malagasy ary tsy nitsahatra mitady izay fomba rehetra mba ahafahana miditra andreo anatin'ny fahasamberatra firenena raha miona tamiko reo filopirenena fotoana fanjakana sasany zay tafahoana sy miresaka dia namera-panontaniana reo izy rehetra ary mitovy fanontaniana manahoana ny toe-draharaha politika ao Madagasikara eo anisan'izany ny secrétaire général Kofi Annan zay fantatrareo ta anisan'izany reo mpitondra zay malala tsara Madagasikara sy tia Madagasikara George Bush izy namia atsika ny MCA io anisan'izany koa reo firenena zay malala tsara Madagasikara tena enik'azy amboninaatra isika satria raha mpiseho fahendrena voaka malagasy tamin'ny fifidianana voalohany iny fiodinana voalohany iny ka dia misotranareo olona artoizo maniry ny verenany Madagasikara eo amin'ny sehatra irasa-pirenena indray ny mpitondra rehetra eran-tany ary manara-masa akaiky dia akaiky ny fizotrany toe-draharaha te Madagasikara koa ny fifidianana izay hoatrehantsika amin'ny faharoapolon'ny volana desambra ho avy zao dia enkina ny fiainan'ny firenentsika ary amatra indrindraindrindra ny fiainanao koa maiza mifidy maiza mandanjalanja tsara hoy aminareo hoe mafy tena mafy tamin'ny voaka malagasy zay efa taona sy tapan'izay zay fampiroorona sy fisamborana ary fanagadrana sy mamozana ny avatin'izay aby mafy satria nahoana tsy afa-manotra satria iesy tsy mitovy ka hoy aho hoe tonga ny fotoana zay anehotsika amin'ny alalan'ny fifidianana ary amin'ny fomba mendrika sy sahazy koa mahaiza mifidy aho fidy io docteur Robinson Jambi mitondra tsara ny firenentsika hiala amin'izao fahasarana sy krizy ara-politika zao izy afaka amarana tanteraka ny fahasarana manjony voaka malagasy fidio docteur Robinson Jambi fa afaka amerina indray ny tany tandalana fanajana lalam-panorenana ny fihavanana samy malagasy fidio docteur Robinson Jambi fa tsy mba voaolo izy na ny fanerasera tao amin'ireo mpanonga-panjakana ka mora aminy ny ahazo ny fankatoavana raisam-pirenena ary ny fifampatokisana indray amin'ireo mpamatsy vola sy ireo mpiara-miombonanto amitsika fantatry tsara ary tadidiko ankehitriny fa raha nanapa-kevitro ny isafidy azy aho ary anoana azy dia be ny nametra-panontaniana kanefa ankehitriny dia samy mahita isika
fa andriamanitra mahefa amin'ny zavatra rehetra mahalala ny zavatra rehetra velim-paharantenana boka malagasy anke tsy ho ela intsony fa ao anaty 7 andro hifarana tanteraka zao fahasahiranana madatika zao irona samatafy tsy afaka te hiasa ireny rehefa izy fa tsy maintsy hiasa miaraka amin'ireo député nareo solomavabaoaka koa hoy aminareo hoe tsy maintsy atao koa azy ampandanina solomavabaoaka na député maro anisy mba ahafahantsika hanana fitondrana mitombona sy maharitra ary tsy voahozongozona mampirisika miboaka malagasy rehetra ary asaly hijery akaiky ary makapaka tsara zay olona hofidina mazava ny voalaza amin'ny sartiny ondrona afrikanina mazava hoy aminareo zao ny voalaza amin'ny sartiny afrikanina de la démocratie des élections et de la gouvernance araky ny voalaza amin'ny article fa 5 teboka faefatra voalaza mazava tsara amin'ny dika teny malagasy ny mpandombam-pahefana tsy nanaja ny lalam-panorenana dia tsy mahazo mandray anjara amin'ny fifidianana hamerenana ny fitondrana demokratika ary tsy mahazo hitanany ray fitambony eo anivony androm-panjakana amin'ny firenena ny ariny noho izany ny vondrona afrikanina na ny union afrikanina dia manambara fa ny mpikambana feno ao anatin'izany firenena zany dia tsy maintsy mampiantra azy mahatoky asika fa tsy voafitaka ny vahoaka amin'ny fifidianana fa reo olona zay nanonga-panjakana na voaro hoe amin'izany na ireo olona zay toana am'le mpanonga-panjakana reo dia tsy azo mihitsy akory ny crédibilité na ny hoe fampapisana fa de piasa mihitsy dia tsara tsy ho crédible mihitsy eo anatin'ireo fireneny rehetra erantany dina fa ny afrikana zay olona vo hoe natarika tamin'ny mpandombam-pahefana tsy nanaja lalam-panorenana tsy natiavany vava fitiavana ty amin'ny erimberina fa kosa fa eka misy an'izy fitsolory nareo tsy mahalala koa ampafantaro azy a satria misy de misy tokoa reo mpanonga-panjakana zay latsaka candidat député any amin'ny faritra sasatsasany eo tamin'ny firenetsika ampafantaro ny namana ilazao rehetra mba tsy ho voafitaka faharo ampafantaro tsara ihany koa fa ny olona dia samy mihevitra ny ampisongadina azy ary ndraindray dia voafitaka ihany koa ka na de ireo mihevitra azy ho tsy miankina ary de misy ihany ny voafitaka fa hoe aminareo hoe tsy kely lalana ny ratsy ary na malilary mifehy azy tokany tsara ny mamerimberina mampafantatra ny vahoaka malagasy rehetra mpifidy jereo tsara ireo liste officiale zay toanatsika toana mivasa ravalomana toana amin'ny havana ary toanantsika toana ny dada sineny reto arinako reto lazatonareo reo nitsika manana an'ireo nareo ary azo andreo daholo nareo ho fantatry nareo tsara hoe izy no solombavam-boaka avaty aminay a ary izy ny député avaty aminay misy amin'izy reo a misy toerana anakiro misy amin'izy reo a toerana anakiray ihany arak'izay circonscription misy azy fa anjaranareo mandamina azy ka dia anjarany reo lay tompona ndraiky tamin'ny fanentanana ihany koa manazava amin'ny vahoaka
fa tsy maintsy ray ihany marika atao ao fa tsy atao daholo a ireo akorona samy tianao a miverina indray a amin'ny fitondrantsika ambavaka ny firenentsika fa na inona fikasantsika raha tsy sitrapon'Andriamanitra dia zava-poana koa miasitsika manankina zany asa sy ezaka farany ataontsika zany eo anatin'Andriamanitra ianareo tonga maro amin'ity fotoana ity ankalaza ny tsingerin-taona ny nateraha faly ary tena mahatsiaro ao fa manana olona mahatoky manana vahoaka tsy manadino ary misy dia misy tokoa ny fifampatokisana amiko sy aminareo tena afaly aho tena afaly olanareo sambany vo nisy fanaovana ny tsingerin-taona ireo ty satria ireto koa aty kanefa mahita anareo zao dia tsy ireto fa miaraka aminareo Thank you. Thank you. Happy birthday. Thank you so much. Thank you. Sudah biasa tadi. Apa boga Malagasy ani apa pendiriannya pakai napa? Dia pada main kuntung berkat. Tapi saya ni apa anda lupa? Dewa tu macam apa manusia tu? Anda lupa di tengah falku naru, pada nyuruh nanti jar sila perawan naru kan? Nadia, dia naru. Yona sama cantik, artian sudah naruh tahu, yang naruh zikan darit, arkan desa tu. Ao anatin'ny ty listy ty olaso matsara daholo ny ianareo ka itonga famerenana ao anatin'ny sezy firenenrehetra tena faly aho faly koa aza matahotra nareo fa tsy maintsy miaraka isika ary iaraka tamin'ny farany tsy maintsy vitatsika any nariny amiray any Madagasikara mandefy indray zao zanakitsika anony fianarany ary tsy maintsy anangana indray a ny orinasa sy asa ho an'ny olona rehetra maro dia tamin'ny talata dia tamin'ny talata dia nampatsasy ahoana ny momba ny avo ahoana ny fomba ananganana vita daholo fa aza matahotra loatra maiza mifika amin'ny azoma erony amin'ny farakolony desambra dia mahay zany ezaka manazava ny olona zay zay a Mayananao, mamiani, sultenan det vahoaka, mahitsara mano mayana sultenan det vahoaka, tonga maro be eto amin'ny kiandrany Magro eto be ority reto a, voalohany indrindra miarabanao, sasy ny tsingerin-taona nahaterahanao. Faharoa dia mirary soa ho anao sy ny fianakavianao mba ho lava andro ary hifanatotra amin'ny zanaka aman-jafy. Fahatelo voaray ny afatra andriamatoa président ho avy tsy hoe ianao a faly izahay.
Isaratsika président membre Coutefelo, aizana forte! Isaratsika président Marta Rafael Ratuka faleno temite apa? Ratuka faleno temite apa? Ratuka faleno temite